tsisy fetra Andriamanitra mahay manao ny zavadrehetra Mitomoera mamoa voa tsara tsy menjera sady tsy tara ny tarigetra Tsisy fetra re Tsisy fetra Andriamanitra mahay manao ny zavadrehetra Mitomoera mamoa voa tsara tsy menjera sady tsy tara ny tarigetra Itaro ny valabe Tsy mandroso no alabe Velaro ny faritra an-tsakako Ampiakaro amin'ny fahefato Itaro ny valabe Tsy mandroso no alabe Velaro ny faritra an-tsakako Ampiakaro amin'ny fahefato Zanak'Andriamanitra zanak'Andriana Tsy mba fady anay ho an'ny fitahina Sady makasy remety eo alohatia Tsy mba fady anay mahita fitia Zanaka tsy manao tsinitsine Oza ho ambinina fa tsy manine Andriamanitra tsy hita fena Andriamanitra tsy hita fesifeseny Itaro ny valako Tsy mandroso no halako Velaro ny faritra an-tsakako Ampiakaro ny fahefato Itaro ny valako Tsy mandroso no halako Velaro ny faritra an-tsakako Mierona ho an'ny fahefato Zao ny fiovana eto Ambomarina raha ray volana taorina nandalovana teo fa manao izay fiovana. Mandehibe lesa tamin'ny ray volantany tery amin'ny ilany tery tsika zao fa ty efa vita ty manomboka fa misy dalina vita zany teatro ty fa mandeha daholo zany le moa teknisiany le amin'ny étage voalohany zany ty efa manomboka anao dalina le étage voalohany zany tsika aty amin'ny metatra ambony aty zany dia mandroso tsara ny asa zany fa ny équipen'ny M7000 mpanoana ny asa koa mbola vonona foana hatramin'izao dia mandeha tsara izy dia iny anaovana antso ihany koa ny izay mbola te anatevin-darina ny hazakazaka zany fa mbola efa mandeha tsara ny asa zany. Azo fantarina ve hoe inona moa no plan anatin'ilay plan amin'ity étage voalohany ity inona no amin'ity étage voalohany ity? Ny étage voalohany amin'ity zany raha le plan zany ny misy trano fipetrahana zany appartement moa zany lazana azy amin'ny teny vahiny zany dia raha appartement valo zany ny amin'ny ambany fa mizara roa manko ilay izy dia misy mety any amin'ny appartement enina amby folo any mety amin'ny 4 pièces eo lasa tsy haiko 4 pièces isaky n'le chambre ilay izy zany dia misy bureau ato dia misy salle de réunion dia misy réfectoire isakafoanana dia izay ny atao amin'ity le partie amin'ity zany misy bureau maromaro ihany dia misy dortoir ny placement ndray moa nefa fa manomboka amin'ilay partie avy ato indray izy izay ny amin'ny premier étage ity dia ny aty amin'ny ilany ato indray ny amphithéâtre misy amphithéâtre salle de fête ngeza be zany mba tsy hanahirana n'le fiangonana isaky ny anao zavatra dia manao fa salle de fête any ivelany foana ianao zany fa zao tsika mba manana mety mazaka olona amin'ny 3 eo na 10,000 olona zany mazaka olona 10,000 zany le amphithéâtre zay ataontsika eto dia io moa nataon'ny olona rehetrarehetra fa raha ny ariana any hoe misy olona koa hoe hanofany amphithéâtre moko maninona zany dia misokatra ho an'ny rehetrarehetra le izy zany zay hanao fety koany atreto aloha zany à peu près fotsiny eny ambany iny ny valera angambany ny tena mahirana izy io moa tsy araka le teny pasteur tsika amin'ny 7000 asinao dia tsika zany tsy araka le fitarihan'ny mpiasan'Andriamanitra tsy mba manana tonga dia volabolongany fa tena fagagana misy zany le miara miasan'Andriamanitra zao le asan'le fa raha fitorana le izy hoe aiza le bolongany dia tsisy tambolohany zany dia tsika zany raha ny tena marina
isika vita ny asa vao afaka atao le tombony ohatra rehefa tsy mitovy fiasan'ny olona zany tsy vita vao hitany tombony ka raha resaka le arabola zany aloha raha ny ambony atreto sa mbola sazomiana fa raha tany fototra zany teo amin'ny 490 millions d'ariary teo zany fototra rehetra vitiny fa ny ambony zany mbola tsisy resaka zany ohatra tsy vita le asa zany arakarak'izay nisan'ny potra sy poto ka mba ny antony tena chef de chantier ka mba nizy afaka fanambara firy amin'ny pototsika aseo sy ny raha potra hitanareo zao iny amin'ny manaraky ny sakany iny zao iny zao sakany zao makany 80 ny ino ny avo de 30 ny largeur de ny manaraka ny sakany ndray misy 70 de misy 25 ny potratsika zay de ny ateviny dalina moa zany eo amin'ny 15 cm eo tsika zao volana jolay 7 bazy averina ave ny avy tany ny farantaona akaniana voalohany miankina amin'ny tsika haina araka ny tenitsika teo le hoe ny atsika mivola zany de araka n'Andriamanitra sy le mpiasa le raha tonga moa vola raha be dia be satria zao raha ohatra ny tena fiasanay le travaux moa filaza zany raha ala teknika fa raha hoe nelanelany ray amito zany zao hoe eo amin'ny herinandro ka hatramin'ny 10 andro ny ray amin'io zany raha ohatra hoe complet ny etomanana de raha isatsika ve zany ty de vetiventy kely misy zay fa nefa ny arakarak'le zava-misy zany de tsy de voatery loatra le fotoana fa ezahana foana moa zany arakarak'izay mahatongavan'ny fitahitsika tsirairay aby sy fahazotony fiangonana izy ndraiky potra isaky ny lelanelany le carré reny zany eo amin'ny herinandro ka hatramin'ny 10 andro ny moyenne fanaovana andreny isaky ny carré reny reny zany efa manomboka ka efa izy ty zao efa mandeha makasy tsika amin'ny randro-ambony de misy kotra efa izy ty zao zany ty jorotsika ty zao 25 mètres carré io zany ty vita ty zao zay ny filazan'ny technicien ry izy ty moa irina ho vita araky nambaran'ny pasteur tamin'ny tonteny reny hoe raha 10 taona naovana azy tena matahotra vita 3 taona sy tapany ty de vita ina ny azo ambara amin'ny manoloana an'izao zany satria tena hoe mahita azy le mampite anao ndre hoe averen'ndre mandeha ndre le M7000 ty le asifanatitra M7000 ndre mba nyriva rehefa avy mijery eto ka ina ny azo ambara izy moa hoe raha le afatra ny toroteny menatsika manko de Jesosy nilaza hoe vitako ny asa zay nampanaovinao raha io de tsika koa zany hoe misy asa mpanaovin'Andriamanitra tsika koa de rehefa vitatsika koa ty asa ty de afaka mba miteny koa tsika tahaka nataon'i Jesosy hoe vita ny asa nampanaovinao anay Andriamanitra raha io ka ny manao ny ty asa ty moa de hoe mpiatafika 7 lahy zany M7000 de mbola hitanina daholo zay mbola te hanampy satria mbola veriko hoe mbola tsy fenotsika io isa M7000 io nefa mandeha ny asa ka noho izany raha samy miezaka daholo tsika de na de atao hoe 7 taona ary netraretina anaovana azy ty mety ho vita alohan'ny 7 taona ihany fa isaorana avokoa zany ireo mpandray anjara amin'ny M7000 satria araka nambarako misy manao mihoatra ny olona na de atao hoe 10,000 isan'olona ary ny anjarany tsirairay avy zakerinao misy manao mihoatra an'izany isam-bolana satria raha 10,000 mako 100,000 izy anatin'ray volana nefa ny olona manao isam-bolana ny olona sasany fa mihoatra an'izany mbola isan-kerinandro ny olona fa mihoatra an'izany de na mbola tsy feno ary le isa M7000 de mandeha ny asa zany ka raha io zany atao hoe feno isa io mety Andriamanitra moa manana amin'ny fotoanany zany fa raha ny faniritsika moa de hoe ho vita alohan'ny 7 taona zany izy fa tsika nametraka an'le izy hoe 7 taona ka raha samy manao daholo ny tsirairay avy miazakazaka mety hotratratsika alohan'izay ihany zany fa mampahery amin'ny efa anatin'ny hazakazaka ary manentana an'izay mbola afaka miazakazaka ho an'izay tsy afaka moa zany ny anatanteraka an'le izy de hita ihany reny mba misy manao ihany ny sasany na de tsy anatin'ny M7000 ary izy de mba mitondra zay zakany izy na 200 na 1000 na 2,000 ny azy mety fandraisany anjara zany efa zava-dehibe reny hoe mba misy dia tananao zany am'ty asa ty mba hanafarana ny taranaka ny ariana satria zara mahita an'le teviny ty béton sy ny asa ataotsika ty tena 2,000 taona ary mety mbola eto foana raha mbola tsy tonga ny tompo anatin'ny 2,000 taona mety mbola
oety ihany ty zavatra ty raha ny abeny sy ny amafiny zany dia tokony malala ny ezaka azy ataontsika tsiraray avy zany fa dia eny tsy very maina akory ny fikerezantsika aina reny ozy izy mitombo fa ao zany ary io koa anehoan'Andriamanitra ny voninahiny hoe kely ny andohanareo fa lehibe ny hafaranareo dia tsy anareo ny asa ozy izy Jehova fa anahy ny asa tsy anareo ny ady fa anginanareo fa za ny ady ho anareo ka raha fa tsy ady hoantsika moa Jehova raha tsy asa androantsika izy ino ny azontsika atao anasa zany zavatra zany raha tahintsika dia afaka manao fa raha tsy tahintsika ino moa no ataontsika io tsika zany tsy metehitra amin'ny famatsiana vola tahaka ny fanjakana hoe fanampiana vola avy amina firenena na banque mondiale na FMI fa tsika dia metehitra ny fanampiana an'le avy any an-danitra zany avy amin'Andriamanitra hitahiny ny vahoakany ka raha Andriamanitra no mitady izy mahavita zava-mahagaga izay tsy takatry ny sain'ny olona izany. Tanana no manodidina teny tsy mialambavana ka za tsy mandeha raha tsy afana hitaro ny valako e tsy mandroso no halako